Coucou tout le monde, coucou les jaloux. Androanareo mbola tsy hanosy be any zao iso mode de androanareo hoentiko andeha hoany amin'izany nosy sakatia zany. Pour vous dire que nosy sakatia afaka andehanan'olona rehetrarehetra, tsy voatery hoe olona misy vola be ihany fa mila manomana budget kely fotsiny nareo de afaka mandeha amin'izany nosy sakatia zany. De zahay moa zany mipetraka aty Madio kely de miala Madio kely mandeha Tsamanjary. Ohatr'izao ny aty Tsamanjary iny Knaps de misy banque koa aty BFV. De ohatrin'izao zany aty Anosy be zany. Mandeha aty Anosy be raha ohatra ianao mandeha taxi brousse 150 000 ariary à 120 000 ariary. Afaka hoan'olona atao an'olona rehetrarehetra zany le izy, afaka mandeha aty daholo. Mba mahita toerana tsara, mahita toerana mahafinaritra be, mba miaina tsara. Ohatran'izao fiainako zao, tsy mila miditra fiainan'olona fa miaina tsara, manangom-bola de manomana budget kely de mandeha vacances en famille, en amoureux avec papa sauce mety daholo fa eto zao tsika mandalo eto Tsamanjary eto amin'ny tsenan'ny Tsamanjary. Mbola eto Tsamanjary ihany tsika de feno tokotoko be da be ohatran'izao aty tsisy embouteillage, c'est pas comme à les gars. Ohatran'izao zany nosy be zany. Eto ny Sirama afaka mandeha mivisity any koa nareo, feno zavatra visitena be da be aty. Tena mahagaga anahy aty Anosy be na ohatra hoe andro ririnina de maitsomaitso be foana ny voninkazo aty. De ny aty tsy mba manao brique tanimanga ohatry ny any an-tanahy fa brique vato daholo, brique ciment. Izany hoe ny trano rehetrarehetra aty zany vita amin'ny vato avokoa. Jerenareo nge ity lalana ity tena mahafinaritra be. Ohatr'izao zany Nosy be zany de avelako manofy nareo de avelako maka fafiny tsara miaraka aminahy. Eto misy golf aty demi golf tsy haiko izay na ohatrina amin'ny prix fa mbola tsy nanontany fa afaka hitsidiana tsara. Tena tiako be mandalo eto amin'ity toerana ity, tena wow, jerenareo nge tena mahafinaritra be. Eto amin'ity feno hôtel be da be, misy hôtel Ravitsara, hôtel Loharano. Eto ny hôtel Ravitsara, io anisan'ny hôtel tsara indrindra eto Anosy be sady tsy de lafo loatra raha ny fandinihako satria 100 € la nuit. Anao afaka miprofiter piscine, misy petit déj. Aty Anosy be zany misy hôtel ho an'olona rehetrarehetra, misy hatramin'ny 60 000 ariary jusqu'à hatramin'ny 3 millions d'ariary. Ankoatran'izay tsy fantako fa izay aloha zany fantako de izay no teneniko anareo ato amin'ity. De eto amin'ity toerana ity eto ny atao hoe ino zao Sakalava Divine. Eto amin'ity toerana ity atao hoe ino moa Bemoko. Eto amin'ity atao hoe Bemoko. Je sais pas pourquoi le anarana natao an'izay. Eto amin'izay ny chemin mandeha makany amin'ny Sakatia. Somary ratsiratsy ny lalana mais bon, zay zao tena somary sahirana kely nandeha taty satria tomobilanay somary ivaiva mais bon ça va. Tafandeha any zahay. De ho an'izay olona te hiasa aminahy na misy tianareo atao de tonga avy MP fa misokatra amin'ny fiara-miasa rehetrarehetra soa mode. Afaka miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra, manao vlog na manao vente en direct, afaka manao daholo. Za zao jusqu'à eto Anosy be za hatramin'ny 29. Amin'ny 29 amin'izay za mety tonga any an-tanahy de afaka miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra, afaka mifampiresaka ao amin'ny MP tsika. De ny antony nahatonga nananao an'ity page ity zany tiako zany ny olona zany mba mahita an'izao toerana mahafinaritra be zao. Zay ny antony nanaovako an'ity vlog ity. De afaka miaina tsara reto, afaka miaina tsara, manomana budget kely fotsiny de efa mandeha aty Sakatia, mandeha aty Anosy be, mandeha en famille, mandeha en amoureux, miaraka amin'ny papa sauce, miaraka amin'ny vadin'olona, mety daholo. De raha ohatra tianareo ity zavatra nataoko androany ity de mets en commentaire partie 2 fa mbola misy partie 2 satria tena lava be le izy tena ataoko nizaraiko anankiroa. De iny zao za comment je suis belle mes amours. Ohatr'izao iny hitanareo ery ampita ery iny zao iny ny Sakatia. Mandeha amin'ny Sakatia 20 minutes à 15 minutes eo eo
arakaraky le vedette andehanana. Dia io zao ny vedette rapide hitondra anay any. Dia iny le olona mitondra anay. Dia nandehananay tany zao zay on était 3 personnes. Dia 150 000 ariary. Dia raha ohatra misy olona hoe te handeha ho aty na hoe tsisy namana na ohatr'izany dia afaka tonga aminah amin'ny ampeva za afaka manazava anareo. Ohatran'izao jerenareo le ranomasiny avelako nareo Anosy kely no an'izay olona mba te handeha aty Anosy be na hoe ohatran'izany ohatr'izao zany Anosy be rakiza. Tena tsara be regarde jerenareo le lokon'le ranomasiny mangamanga tsara be. Dia eto nareo mbola mahita ny tavako ohatran'iny. Iny ranomasina aty Anosy be tena tsara be. Ohatr'izao zao ny hitanareo eny ambony vedette eny. Aty tena tsisy olona tsisy tsy afaka andeha sasaina iza fa ina moa zany fiteny an'izany tsy haiko tsony reto fa tena je vis trop bien, je vis bien. Profiter en nature. Dia misy antsika aty dia manaova budget fa tena mahafinaritra mandeha aty amin'izany Anosy be izany. Tena wow. Ohatran'izao zany Anosy be izany rakiza. Iny zao efa misakatia zao izy mitatsika iny efa misakatia. Jerenareo ne io aty hoe tena j'aime bien. Mbola misy partie 2 raha tianareo mijery any hoe ohatrany ahoana zany misakatia zany dia teneno en commentaire partie 2. Ohatr'izao zany misy be sakatia. Jerenareo nge dia ohatran'ny Seychelles zany. Avelako nareo hijery kely ohatrany ahoana zany. Avelako manofy kely nareo. Tena mahafinaritra be, tena wow, tena tsara. Mandeha aty teneniko anareo tsy lafo be izany. Ohatran'izao. Averiko foana ho an'izay olona te hara-hiasa na ohatr'izany dia mitondava mitety afaka miresaka amin'ny MP-tsika. Dia mbola maro ny zavatra ataoko ato anatin'ity page ity za peu de be ny vlog ataoko satria za jusqu'à 29 novembre eto foana dia mbola be da be ny vlog ataoko dia eto amin'izay zany zay tonga eto amin'ny Nosy dia mbola misy partie 2 fa ohatran'izao zany Nosy zany tonga amin'izay dia andeha andohan'ny frais. Dia merci beaucoup anareo nijery hatramin'ny farany aza adiny s'abonne raha tianareo ny zavatra nataoko dia sorateo amin'ny commentaire partie 2 raha mbola te hijery ny partie 2 nareo. Merci.